Niarabato, akory ranandry, akory sa, mbola tsara, akory lie. Mivaovao antsika androany aza adina nefa manao j'aime sy miabonné ny chaîne antsika misaotra tompoko. Mbola tsara sika jiaby miarabato, akory ranandry, iroso amin'ny vaovao nisongadina androany avy hatrany ary sika resaka momba ny raharahara sazy narindra no horesantsika. Ina tsy nalahelo ny mpanara-baovao raha nahelo fa migiada avy hatrany any tsy afahy ny anadahan'ny tompoko vavy. Araka ny vaovao eno sy miparitaka dia voasambotra itsitoaina ilay anadahany niaraka taminy niandrona amin'ny olona andasazy tany amin'ny faritsy Amboto Finandrahana iny. Izy tokoa no niray fiara tamin'ity ben'ny tanàna vaovao tany Mangatamboangy ity rehefa avy notolorana ny samboady tao Ambositra. Izy ny zoma 2 febroary lasa teo niampy fiofanana nandritra ny andro vitsivitsy ho an'ireo ben'ny tanàna voafidy vaovao rehetra. Ity anadahany ity moa dia voalaza fa sady mpanolotsaina ny anabaviny ihany koa. Rehefa andeha ody any amin'ny faritra nahalany azy izy mianadahy reto miampy ny mpamily dia nisy nanakana ny fiara nitondra azy ary nitifitra avy hatrany ireo mpanakana ireo mpanavo any Rasazinarinda sy ny mpamily. Ity anadahany kosa itsitoaina dia afaka nilefaka ny antso vonjy. Vao tsy ela akory anefa izay no nanambarany ity anadahany ity ihany fa efa 14 ny olona voasambotra tamin'ity raharaha ity ka hiakatra fampanohavana tsy ho ela. Eo no alalana ny marina momba iny raharaha iny. Izy moa dia hita tamin'ny haino aman-drery samihafa teto Madagasikara nanazava ny fizotra ity fanafiana nahafaty ny anabaviny ity. Androany anefa dia eno ary niparitaka eraky ny zotra sosialy fa voasambotra ihany koa ity anadahany ity tamin'io raharaha io ihany koa. Hita miandalana eto ihany anefa ny fahamarinan'izany fa ny zavatra eno sy hita araka ireo fanambarana samihafa ao amin'ny zotra sosialy ireo dia hoe anisan'ireo atony kotrika iny famonoana andrasazy iny koa ny tenany ary nosamborony izy ka nalefa any tsy afahy avy hatrany. Raga ny mpanara-baovao rehetra ary toy ny latsaham-baratra naheno izany. Raha izay tokoa ny zava-nisy dia tena vaovao tsy nampozona tokoa. Ity ilay anadahy voto nalahelo hita teto sy tero ity no anisan'ireo namonitry ben'ny tanàna izay tsy iza fa ny anabaviny ihany. Ho hitantsika eo ny toyany sy ny tena zava-misy marina mikasika ity famonoana ny Rasazinarinda ity izay tsy mety tapitra fa misy fivoarany sy zava-baovao tsy ampozina. Hatreto aloha ireo zandary nanao ny fanadihadiana dia mbola tsy nandrenesam-peo. Ho arahantsika akaiky ny toyan'izy ity. Veloma vetivety indray ary tompoko. Manoloana ny vaovao miely ao anatin'ny tambazotran-tserasera mikasika ny nitazonana ny tsitohaina eny amin'ny fonjany tsy afahy dia manao zao fanazavany zao izaho. Herisora Kotomavo Marguerite reny niteraka ny Ranivo Arivonina Rindrany Aina sy Ratiana Arivony Aina Tsitohaina. Tsy marina mihitsy ny filazana fa anisan'ireo navandoza namono nahafaty any Rasazinarinda itsito. Ny profo izay etiko manamarina an'izany dia izao hoe zanako reo telo mianadahy reo zanaka anay mivady dia i Meratina Silvestre sy zaho. Fianakaviana mifankatia sy mifanohana izahay ireo satria isak'izay misy zavatra tao dia miara-mikaondoha miara-miasa ireo zanako ireo. Profon'izany fifankatiavana sy fiarah-miasa zany ny nametrahana Rasazinarinda ny Tsitohaina ho premier liste ny conseiller izay ho tariny. Manoloana an'izay betsaka nefany ny vaovao tsy marina izay lazaina ao anatin'ity tambazotra tserasera ity. Mikasika ihany koa ny nahafaty ny rainy. Voalaza ao ny hoe voatifitra ihany koa ny dadany zareo. Tsy marina zany fa ny dadany dia narary avy any Mangatabohangy izy dia niakatra taty aminay taty Antsirabe dia nitsaboinay teo amin'ny hôpitaly lehibe teo amin'ny hôpitaly Atsimo dia tsy nahatohitra moa ny herim-batany dia nydao sy ny fahafatesana izy tamin'ny 2021.
zay ny nahafaty ny dadany. Tsy pihiko eto manokana fa betsaka isika ny milaza zay vaovao zay tena manimba fosy tsy marina tokoa zay lazaitsika. Eo zany ny hoe te haka fahefana itsito amin'ny nahafaty any Rasazonarindra. Tiako ny milaza aminareo fa io commune Mangatabohangy io de commune zay tena mila fampandrosoana tokoa, tena mangetaheta fampandrosoana tokoa, satria voapirofo zany hoe tamin'ny andro ny Meratina nefa nametraka ny fitokisany sy ny fitiavany taminay tamin'ny Meratina ireo vahoaka ireo, notohizany zanany zany tamin'ny filatsahany Rasazonarindra sy Tsitohaina. Ina ny antony zany, na ny école na ny resaka hoe Braon-Panjakana toy ny gendarmerie, ny Braon commune, ny école Panjakana, ny CSB2 zay anakakely mba vita eo moa amin'izao fotoana zao vita ny Meratina, fa ny ankoatra ny CSB2 io zany zay teneniko eo zay ny mpianatra de tsy misy zavatra mba hatomombana na zavatra hoe mba azo jerena ao anatin'ny commune io. Zay ny antony mahatonga an'reto zaza reto tanora ny vokarina teraka tao Mangatabohangy reto hoe andeha mba hitondra ny fampandrosoana ho amin'ny commune io. Iankaviako ianareo zay mba manana fahafana sy manam-piniavana tanteraka hanadihady an'ity vaovao ty mba hikaroka vaovao Mangatabohangy, hidinany hahita hoe tena marina ve zao hoe manahona marina io commune io. Tsy misy nefany ny fampandrosoana raha tsy ny olona ao anatin'ny commune mahalala ny maharary an'io commune io no afaka hitondra ny fampandrosoana ao aminy. Zay ny antony ezaka nataon'reto tanora reto zaza naterako reto hoe andeha re isika, satria mba efa nahita fahalalana kely, mbola kely anezany fahalalana rasazy zany, tsy ampahafiry ny fahalalana zay tokony ho ratovina kanefa de efa niverina sahady hoe andeha haka an'ireo zandreo ho modely amin'ireo zandreo mba hiditra amin'ny fampandrosoana. Ary eo ihany koa ianao Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay mitarika ny tanora hoe aoka isika tanora handray atanana amin'izay ny fampandrosoana any Madagasikara. Zay nahababo an'ireo zanako reo zany nahatonga hoe andeha ary hiaraka amin'ny filoham-pirenena hajaina Andry Nirina Rajoelina hitondra ny fampandrosoana ao Mangatabohangy. Mikasika ihany koa ny hetaheta zay tiako mba havohitra amintsika amin'izao fotoana izao. 20 mars androany any ianao Andriamatoa hajaina filoham-pirenena Andry Rajoelina, Ramatoa hajaina Mialy Rajoelina, mitodika manokana aminareo mivady mba jereo re, mba reny ohatra nareo zao, ohatra nao Andriamatoa Ramatoa Mialy Rajoelina, efa maty ny zanako novonoina amin'ny basy, izao samborina ihany koa ny zanako anankiray ray tapo amin'ny any, izay tsy fantatro mihitsy ny antony isamborana azy any amin'ny fonjany Tsiafa. Ko mangataka aminao Antanandroa mba jereo akaiky le tompoko ny mikasika an'ity afera von'olona zay nahafaty any Rasazonarindra ity. Malahelo de malahelo tokoa ny tenako ny foko, satria amin'ny mahareny azy zay niezaka mba nampianatra an'ireo zanako reo, niezaka nampandray anjara an'ireo tanora ireo mba hitondra fampandrosoana, nefa dia faty sy gadra no azon'ireo. Apetrako ampelantananao reo fa reny tsy manana inona fa reny mitaraina aminao. Mikasika ny nahafaty any Rasazonarindra dia ambarako eto ary hamafisika hoe aoka ho ny tena marina, ny vaovao tena marina no hivoaka, fa tsy hamboly vaovao zay araky ny mampety azy isika rehetra. Ny angatahako manaraka ihany koa de mikasika ny Tsito, mangataka aho mba havoaka Tsitohaina, satria betsaka loatra ny endrikendrika azy mahazo azy zay zavatra tena tsy marina. Zanako naterako reo ary fantatro ny tanjona tiandreo zanako anankitelo reo hapetraka amin'ny commune Mangatabohangy. Na isika raha afaka manontany ny tenin'ireo vahoaka ireo hoe ahoana marina kaya ny fombafomban'ireo zaza reo,
ny toetoetrandreo zazareo fa tsy marina raha reo natao hoe zaza mpamono olona indrindraindrindra fa hoe hifamono ny piraitapo izy miraitapo no hifamono no hiady fahefana tsy marina izany koa eto mpamaranana tompoko a dia misaotra anareo aho ianareo fitondram-panjakana rehetra ianareo mpanao famitorana indrindraindrindra moa isika zay mpanaraka akaika an'ity vaovao a mikasika ny rasazina rindra ity aoka mba hirahina isika ka ny marina hatrany a no avotratsika ao anatin'ny tambasotra-tserasera zay faneraseratsika ity mba hanapoiratsika mba hapitrangatsika ny tena marina amin'ity fahavoazana sy nahafaty ny rasazina rindra ity dia misaotra sy makasitraka tompoko